Ho an'ny tontolon'ny jony kosa indray dia anatin'ny fitadiavana ireo paikady rehetra haratsarana ny tontolon'ny harena an-dranomasina i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy arak'izany atrikasa izay mampifondronana ireo manam-pahaizana rehetra amin'io sehatra io eto amintsika hijerena manokana ireo olana misy teo aloha ary amoahana izay mety hanatsarana izany sehatra izany. Mora Miarina Zatovo sy Zora Ndretsalama no mitondra ny vaovao. Hita eto Madagasikara avokoa ny enipolisy sanjato ny harena an-dranomasina aty amin'ny faritra Tsimandrefa ny ranomasimbe Indianina. Amin'izao fotoana izao nefa dia ahina olona tamingana izany, vokatry ny fahalotoan'ny ranomasina, ny fioavan'ny toetry ny andro ary indrindra ny fitrandrana tsy ara-drariny sady tsy voahevitra ataony tsy manara-dalàna. Lasa sakana tsy ahafahantsika mandrosa nefa raha ity sehatra ity no ahitana olana hoy ny minisitra. Mihoatra ny 570 tapitrisa dolara anoany ny vola mety verivery fotsiny zany satria tsy mbola voafehtsika tanteraka zany la siatra mikapeny varandrariny sinitsiny tokony afaka mampiditra vola mihoatra lavitra no ny secteur de tourisme zany ny secteur de pêche. Izay indrindra no antom-pisin'ity atrikasa ity dia ny fitadiavana paikady entina hanatsarana ny tontolo ny harenan-dranomasina eto Madagasikara. Tokony sitraka ny tombontsoa amin'izany mantsy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Satria miparitaka be ireo ataontsika hoe établissement na ataoko hoe programme momba ny recherche dia anokana zany entité anankiray. Zay zany anisan'ny axe tsara ho tanterana zany hoe entité anankiray izay ivondrona ny anaovana ny recherche io. Teknisiana isan-karazany no mitondra ny anjara birikiny amin'ity atrikasa ity. Isan'izany eo anivy ny Ministeran'ny Fampianarana mony sy ny fikarohana siantifika. Ny fikarohana dia tokony misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana. Zany zao no anisan'ny zava-dehibe teo. Ny fikarohana dia misokatra amin'ny mpandraharaha. Ao anatin'izany ny fitadiavana paikady manokana hitiliana tsy tapaka ny kalitaon'ny ranomasina, indrindra ny fanamafisina ny fitantanan'ny ranomasina amin'ny ankapobeny.